araka ny sary famantarana teo dia izay ekipan'ny Météo Madagasikara indray no mandroso tokantranonao amin'ity alina ity manatitra ny arava tokolasy tovovavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia ahitana andian-drafitra ny tapany avaratry Madagasikara izay mandrafitra ny toetrandro amin'ireo faritra ireo. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro ny vinavinaina amin'ny rapitso fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily 17 ho amin'ny maraina dia hitoetrany ny orana malefaka manomboka amin'ny faritra Antala, Analanjorofo, Atsinanana, Riva, Ativava, Fitovinany sy Atsimo Atsinanan'iny. Ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritan'ny Toliara, Andrahoana na Andrahoana vitsy kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa tsy voatonona teo. Amin'ny rapitso tolakandro indray dia hanorana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka ny amin'ny faritra avaratra andrefa Madagasikara, ny ilany andrefa ny faritry ny Avoatany. Hanorana tandrifin-drahona kosa ny ilany atsinanan'ny faritry ny Atitany ary toy hatrany ny orana malefaka amin'ny faritra Antala, Analanjorofo, Atsinanana, Vadivava, Fitovinany sy Atsimo Atsinanan'iny. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mbola isy fidinany hatrany ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso maraina zao dia 13 hatramin'ny 17 degré ny aty amin'ny Atitany. Ny morontsiraka Atsinanana 20 hatramin'ny 13 degré ary morontsiraka Andrefana dia mihoatra ny 13 degré Celsius avokoa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia nidina 13 degré Celsius indray ny maripana ambany indrindra. Hitantsika amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny. 13 hatramin'ny 15 degré kosa ny aty amin'ny faritry ny Avoatany. Dia raha hiampita ranomasina ianao dia fantara amin'ny rapitso fa hibalika be indray ny masoandro any Comores, Seychelles, La Réunion, Nairobi, Bangkok sy ny faritry Paris. Andrahoana kosa ny andro faritry Milan fa mety ho arahana erika izany any amin'ny faritry Johannesburg any. Dia izay tompoko no azona rosoantsika eo amin'ity alina ity manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray ary ny mirary soa ho an'ny isa-tokantrano. Veloma tompoko.